ataontsika hoe polisinala eny ivon'ny ambanivohitra rehetrarehetra ianareo no tena fanohitra lehibe ary everina fa fitaovana lehibe ary goavana entiny ministera ny tontolo iainana ny ekôlôjia ary ny ala entiny fikambanana ONG Durel zay tompony zao tetikasa ary nateraka zao tetikasa nandresy ny telo taona zay ary misy ny fanampiana zay noentiny ny fondation MacArthur zay everina fa tsy kely fa zava-dehibe koa androany arytsika androany isika dia iary ijery iary todika iary anombana no hoe nanahoana ny zavatra vitsy inona ny zavatra tsara inona ny zavatra tsy naomby ary inona ny zavatra tsy ampy mba ahafahantsika mampahomby tokoa ny tetikasa tahaka zao. Ny atrikasa moa zany no tena marina zany dia manasanay mitondranay mihitsy zany ireo fokon'olona any amin'ny faritra iasan'ny Durel zany sy ny ministera ny tontolo iainana ny ekôlôjia sy ny ala zany hoe misy olona 7 izy reto no nasaina niakatra Antananarivo avy any Menabe avy any Alotra dia avy any Marilambo dia avy any Farafangana manombo mandritry ny 3 taona zany ireo olona ireo ampahany izy ireo misy 700 mahery izy zany avy amin'ireo faritra ny tany saikireo no tena izy fa 700 ny tonga ana eto nasaina mihitsy zareo hoe aneo amintsika ty andrenivohitra ty inona ny asana taona mandritry ny 3 taona 3 taona izy isan-kerinandro isan-kerinandro izy nandeha ny safy ny tontolo iainana misy any aminy mijery hoe inona ny zava-misy inona ny fahasambanana mety eny koa ny fahatsarana mety nisy tao amin'ny tontolo iainana tao nomena fiofanana manokana izy ahafahany manao zany sy ahafahany manao tatitra tonga dia any amin'ny tomponandraikitra moa inona fa tsy solotena any amin'ny faritra zany ministera ny tontolo iainana ny ekôlôjia sy ny ala dia avy amin'ny tatitra amin'ny zareo zany matetika indrindrindra ao miresaka hoe misy fahasimbana zany ohatray dia tonga hatrany amin'ny fitsarana aloha zany le izy miasa zany ny ministera ampiakarana ny fitsarana izy fa any amin'ny fitsarana indray io hitatsika fa tao anaty dia tao zay tao anatin'le crise tsika zany hoe somary tsy dia mahitana vokany loatra aloha fitoriana nakapiazana fotoana aminareo manokana efa sima tontolo iainana eto Madagasikara inona no anjara asanareo eto amin'izay manoloana ny fahasimban'ny tontolo iainana eto Madagasikara. Ny anjara asanay dia izay voaloha zay tsy misaraka mihitsy zay zany miresaka amin'ny fokon'olona miara-miasa amin'ny fokon'olona any fotony aloha zany tsy maintsy haingana etsy an-daniny nefa zay koa tsy misaraka mihitsy koa amin'ny fanjakana amin'ny manam-pahefana satria zareo no manome an'le hiraka ny Durel hoe mba hanampiana zareo zany ikaja le tontolo iainana izay zao ty atrika azy ty koa zany anisan'ny endrika isehoana izy ty le hoe ampifandraisina ny olo-mpanjakana ny olona amin'ny service teknika moa fitentsika anazy zany amin'ny asa andavanandro amin'ny fokon'olona izay zany sarotra mandainga fa ohatrany misy elanelana tsapandray zany misy elanelana zany teo amin'ny service mpanjakana sy ny fokon'olona amin'ny fiainana andavanandro dia izay zany miezaka naka olona avy amin'ny fokon'olona mba nofanina ahafahany miara-miasa amin'ny service mpanjakana izay zao ty endrika anankiray hitantsika azy ity zao moa zany zao tsika manana ministra amin'izay ny tontolo iainana ny ekôlôjia sy ny ala dia hitantsika hoe ahoana an'izay zany hanatsarana le fiara-miasa azontsika vokatra tsaratsara koa edivana amin'izay fahasimban'ny tontolo iainana izay. Amin'izao fotoana izao mirongatra ny valala inona ny zosokevitra aminareo amin'ilay fandorona tanety le androana aloha zay zany tsy dia tia loatra ny resaka dorodoro io afoafo io satria tsika zao ne nirotsakorana efa latsaka be mihitsy io fa ngamba aloha zay tsy afaka misolotena ny tompony ndraiky fa fahalalana anazy zany tokony misy asa atao ary any am-boalohany ny tokony anaovana an'le asa zany fa le dorodoro zany aloha zay tsy dia mankasitraka an'io loatra. Olentoko eo amin'ny lafiny inona satria hoe reto olona reto midina ny fotony mihitsy mijery ny fivoaran'ny tontolo iainana eo amin'ny lafiny inona eo amin'ilay tontolo iainana ny hoe tena simba dia satria anao teny mety misy mihatsara eo amin'ny inona no mihatsara dia inona ny asa natao manoloana azy hoe ny zavatra mihatsara sy ny zavatra mihasimba izay. Ny Durel zany ny tena asan'ny Durel dia mikajy ny aina ho lany tanindra biby
nefa raha mifikajiana biby zany a tsy maintsy mijery nytoeram-ponenany ianao le faritra monenany iny zany iny mila tsaraina manakabiazao fotoana iny matsy ho simba zany a de lasa manontamiana le biby dia ianao nefa ny jeran'ilay faritra honenany io a tsy maintsy mijeran'io fokon'olona mampiasa ny faritra honenany io miara mampiasa amin'le biby zany le fokon'olona miara miasa aminazy ianao a mandresy lahatra anazy dia izay no natonga nyreto olona reto olona nisoraina vao fokon'olona reto nonena fiofanana zany dia zareo zany efa manana an'le fahalalana netim-paharazana fahalalana izy molony eo amin'ny faritra izy dia fantany zava-misy eo aminy fa nampinay a le vokatry ny zany fikaroana ara-tsientifika nataonay zany mba hitombona tsara koa ny fahalalana zareo dia zay zavatra anankiroa zay zany mifangaro dia mitondra vokatra metimety kokoa ny vokatra ny fikaroana zareo a avy eo ahafahany tompona andraikitra eo amin'ny faritra makapanifanapahakevitra satria zany zareo ohatra miteny hoe amin'ny faritra ohatran'izao mevitsy a ny biby ohatran'izao na mevitsy a ny karazana zava-maniry ohatran'izao na miroborobo reny tsikafo le espèce envahissante zany fiteny azy amin'ny teny frantsay dia iny zany ahafahany tompona andraikitra makafanapahakevitra hoe zao zany zatra tokony atao zay zany zava-dehibe mihitsy anisan'ny zava-dehibe indrindra avokatry ny asa natao zareo ahafahany tompona andraikitra maka fanapahakevitra eo amin'ny fikajiana le faritra ray manontolo mihitsy